Fa ao anatin'izay lafim-baovao ara-politika izay hatrany moa dia ao ny ezaka mandeha amin'ny fifanarahana vaovao manoloana izay indrindra moa dia manana ny ambarany ao anivon'ny ESCOPOL amin'ny alalana Andriamatoa Anthèlme Ramparany izay parlemanta CST nilaza fa manohitra tanteraka an'izay fifanarahana vaovao izay ny ESCOPOL ary ny sori-dalana ihany ho azy ireo no fifanarahana iombonana hahafahan'ny firenena mivoaka amin'ny krizy. Fanadihadiana ary. Manohitra ny hisian'ny fifanarahana vaovao ny ESCOPOL araka ny fanazavana nentin'i Andriamatoa Anthèlme Ramparany parlemanta CST fa ny sori-dalana ihany aloha hatreto ny fifanarahana iombonana hahafahan'ny firenena mivoaka amin'ny krizy ary everin'ity mpanao politika ity fa tokony io no iarahana manaiky aloha. Ny fandehanan'ny tonjotra amin'izao fotoana izao raha ny fahitana azy dia marina fa misy ny artikla sasany zay mbola tsy tena hoe tanteraka atsakany sy andafana fa ny processus électoral kosa dia efa mandeha ary porofona zany misy ireo mpifaninana hofidiana efa nameny ny taratasy nandrosaka ny taratasy filatsaka hofidiana omaly ary nino zay fa androany dia efa misy koa dikan'izay mandeha le processus électoral ny senita efa hita hoe efa vonona amin'ny fifidianana ary ararotoketo fa misy ny milaza hoe misy tetezanita vaovao ho anay zany dia mieritreritra hoe ny fanaovana tetezanita vaovao zany dia hifanohitra amin'ny etaetan'ny vahoaka malagasy mety etaetan'ny mpanao politika fotsiny zany fa ny vahoaka malagasy dia mangetaeta hoe avitany zao krizy zao amin'ny alalan'ny fifidianana mangarahara eken'ny rehetrarehetra ary zay fifidianana izay no ahafahana mandamina ny toedrara eto Madagasikara après zany hoe raha ohatra zany ka hoe anao fampiavana amin'ny FFKM dia tsara dia tsara zay initiative zay maray mandreny azy fa kosa raha ohatra hoe anakorontana indray ny processus électoral zay efa mandeha zao ka tsy atanterahan'ny fifidianana dia somary mampisalasala ihany ny fandraisana an'izay vis-à-vis ny vahoaka malagasy. Mikasika ny famitsoran-keloka dia nilaza Andriamatoa Anthèlme Ramparany fa tokony hivoaka ao anatin'ny vanim-potoana ametrahany kandida ny antota taratasy filatsaka hofidiana ny lisitra rehetra an'ireo tokony azo ny famitsoran-keloka. Na dia iray amin'ireo vondrona politika nanao sininy sori-dalana aza ny ESCOPOL nosoritana Andriamatoa Anthèlme Ramparany anefa fa tsy anana kandida atolotra amin'ny fifidianana izy ireo fa ny antoko tsiraray ao anatiny no mijery izay kandida toanany.